mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7-7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofra Arifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy. Hivavaka isika. Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velon'Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra fitiavana, fifaliana ho anay Jesosy ny miona aminao amin'izao raha sy fotoan'izao. Ary ankehitriny ny azona iantoka dia mahita ny olona tsirairay avy ianao Jesosy, fa ny volondohanay aza dia voalaza fa voisanao tsirairay avy isan'olona, ary tsy mitovy zany fa ianao no manisan'izany. Ary akoatran'izany dia voalazanao marina ao anaty Baiboly fa Andriamanitra mandinika ny fo sy ny vo ianao. Ankehitriny iteny aminay indrainao Tompo, manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao no fahamarinana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Finaritra indrindra raha malala izay maheno an'izao fandaran'izao indray ary fiadanana ho anao na iza naiza toerana efa misy anao sady amin'izao raha sy fotoan'izao mety mbola ao an-tokantrano, mety any an-dalana, mety any am-pianarana, mety any amin'ny toeram-piasana, mety any an-tanimboly, mety eny ambony fitaterana, mety eny fandrin'ny hôpitaly, fa tadidio fa naizanaiza toerana misy anao dia zao. Tsy miova zany Jesosy Kristy Tompontsika izany. Hitoetra aminao mandrakariva izy miarabanao ary manasanao anaraka indray. Izao tenin'Andriamanitra tsotra ampaherezana antsika izao. Misy fotoana tokoa moa tsy riavana ny fiainantsika, itsika lehilahy indrindraindrindra, dia matsapitsika fa ohatra misakana be dehibe ny fitahiana, ary indrindra ny fiainantsika ara-panahy fotsiny amin'izao azy. Dia misy fotoana tsika rahalahy dia ohatra mahatsiaro hoe voasakana zany ilay fitahiana, ohatrany tsy mitamy hitsy Andriamanitra. Ary misy fotoantsika dia tena velom-panontaniana eo amin'ny fiainantsika manao hoe fa aiza Andriamanitra? Aiza Andriamanitra amin'izao toerana misy azao? Ohatra ny toa tsy hita ve izy? Ohatra ny nefa ela Andriamanitra no niteny azy zavatra tahaka an'izao, kanefa ohatra ny tsy misy vokany mihitsy ilay izy, ohatra ny tsy tsapako mihitsy zany zavatra ho ataon'Andriamanitra amiko zany. Eo indrindratsika ry havana dia ohatra ny misy fotoana misalasala mihitsy azy hatramin'ny hoe misy ve Andriamanitra sa tsisy. Androany dia tia hampahery anao ho anao lehilahy manokana ny amin'ny hoe fa inona ny tokony ataontsika eo anatrehan'izany hoe fitahian'Andriamanitra sy ny fiainana ara-panahintsika izany. Satria misy fotoana ohatra ny tsy mahatsiaro tsika n'izany fitahian'Andriamanitra izany, kanefa manompo an'Andriamanitra foana nefa ohatra ny makany am-piangonana foana, nefa ohatra ny miresaka amin'Andriamanitra ihany ve, fa aiza ilay fitahian'Andriamanitra ry havako malala. Te amaky tenin'Andriamanitra anankiray aho raha toka eo aminao ny baibolinao na finday zany na baiboly boky dia tiako ianao mba hanokatra ny Genesisy 5:1-5 izay misy izao tenin'Andriamanitra izao. Aroy Abrahama: Jehovah Tompo, inona no omenao aho? Fa izao mandroso fanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony aho dia ilay Elizera avy any Damaskosy. Aroa koa Abrahama:
indro za tsy nomenao fara-mandiby ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova ary indro ny teniny Jehova tonga taminy hoe tsy andovanao zany fa izay ateraka ao dia izy no andovanao dia nitondra azy ny voaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao ny kitana raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranaka ao. Amen. Raha malala ao amin'ny tompo. Misy fotoana ny fiainantsika, ny fiainanao izay mandrehana izao tenin'Andriamanitra izao. Ohatrany tsy mahita tsony ianao fa ohatrany ny anaty rahona manjavozavo zany ny fiainanao. Manompo an'Andriamanitra nefa ianao. Mandeha maka ny am-piangonana foana nefa ianao. Mamaky baibolany koa nefa ianao. Fa maninona ny fiainanao no ohatrany tsy misy fitahian'Andriamanitra mihitsy. Ary maninona ny fiainana ara-panahinao no ohatrany tony eo ihany ny eo. Tony tamin'ny 20 taona lasa ihany ny tombola eo. Inona no mety ho antony zany? Zany ve ny programan'Andriamanitra aminao? Tsy zany ry havana ny programan'Andriamanitra amintsika. Fa ny programan'Andriamanitra amintsika dia izao. Ho tahian'Andriamanitra ianao raha tena mpanompon'Andriamanitra tokoa. Ny fitahiana moa ry havana dia tena efa voalazatra any amin'ny testamenta taloha zany ary profony zany zao tenin'Andriamanitra jerentsika eto zao hoe fony Abrahama izay mbola Abrahama fa mbola tsy Abrahama no efa nitenenan'Andriamanitra an'izany hoe ho tahiana ianao. Taorianany zao tantara zao moa izy taorianany zany zavatra tenentsika eto amin'ny tenin'Andriamanitra zany noforany Abrahama nanao fanekena izy ary novaina hatramin'ny anarany hoe Abrahama. Eto izy dia mbola lay fony izy mbola tsy niova anarana mbola Abrahama. Tamin'izany izy nefa nitenenin'Andriamanitra, efa napahitan'Andriamanitra fa taranaka zany Abrahama zany dia mitovy amin'isany kintana zany hoe maro dia maro ary avy amin'ny Abrahama no tsy maintsy hipotrany ny taranaka mandova ny fiainana mandrakizay avy amin'ny taranaka zany Abrahama zany no tsy maintsy hipotrany ny mpanjaka Mesia, tsy maintsy avy amin'izany goavan'izany rahalahy. Raha mba ianao moa ny tenenin'Andriamanitra an'izany hoe amin'ny taranaka ao mihitsy no isiana fitahiana eo amin'ny faritra misy anao, mba manahoana ny fifalianao rahalahy. Fa zany no nitenenin'Andriamanitra amin'ity Abrahama ity kanefa nateo anatrehan'izany zany ny salasaly Abrahama. Rehefa ela ny ela ny salasaly Abrahama ohatrany toa tsy misy akory ilay fitahiana, ohatrany tsy ho avy zany fitahiana zany. Misy fotoana ny fiainantsika dia tahaka an'izany. Tadidio fa efa tena lehibe mihitsy Abrahama amin'izao fotoana hitrangany izao tantara izao. Efa tena lehibe mihitsy izy. Ary tao anatin'izany indrindra no salasaly Abrahama hoe tena ohatrany tsy misy fe zany amin'Andriamanitra zany. Fa maninona no efa antitra nefa mbola tsy omeny foana nefa efa ela izy no niteny tamiko. Fa nomehany zany fitahiana zany taranaka zany. Rehefa niteraka indray moa i Abrahama taty aoriana aza ray ny zanaky Abrahama tamin'izy mibady. Ray, anankiray dia anankiray. Magaga ihany ry havana fa lay Andriamanitra izay niteny tamin'ny Abrahama hoe ho maro ny taranaka ao dia ray fotsiny zany ny Isaka. Androany dia mba hiteny teboka aminao ny amin'ny hoe inona no mety ho sakana amin'ny fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Jehovah Andriamanitra dia niteny tamin'ny Abrahama hoe mivoa ivelan'ny lay. Ary ry havana ny tena lakle anty tenin'Andriamanitra ity tena hoe teny fototra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra natao hoe mesazy clé ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe nitondra azy ny voaka teo ivelan'ny lay. Ny lay ry havako dia le trano fitoerana andavanandro tsy nahitany Abrahama na inona tao anatin'ilay lay. Fa rehefa niteny Andriamanitra hoe mivoa ivelan'ny lay, toy izay rehefa tafavoakan'ny lay ianao vao mahita kitana ao anatin'ilay ry havako malala tsy mahita kitana teboka voalohany indrindra mahatonga sakana eo amin'ny fitahiana, mahatonga ny sakana eo amin'ny fiainana ara-panahy tsy mety mitombo ho an'ny lehilahy ka tsy azahoany fitahiana ho an'ny ankohonana dia ny fisalasalana. Ny fisalasalana i Abrahama na dia efa nitenenin'Andriamanitra aza fa ianao no hitahiana ny firenena rehetra sady ho tahiana ianao no fitahiana ho an'ny firenena. Dia mbola ny salasala Abrahama
hoe ohatrany tsy tonga amiko zany, ohatrany elabe zany. Ary zany na tonga ny Abrahama nametraka indray, tsy omenao ao izy faramandimby, ianao nefa nyteny tampoka, ianao tsy manome akory ianao. Noho izany de zany aka fanapa-kevitra ao izy. Anankiray amin'ny atao tranoko ato izy no andova. Misy fotoana riavako ny lehilahy de tratrany zany. Rehefa Andriamanitra no manapa-kevitra amin'ny fiainanao, tsy tokony misalasala mihitsy ianao. Ary navoan'ny Abrahama latsaka tao anaty fijangajangana, niteraka tamin'ny andevaviny, de io fisalasalana io riavako. Fisalasalana. Salasala Abrahama, tsy misy akory lay fitahian'Andriamanitra ao zay izy. De nanapa-kevitra izy, misy fotoana ianao zany riavana. Rehefa misalasala de tadidio tsara. Fa mety ianao ny anapa-kevitra eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Raha malala amin'ny tompo a. Ny anisan'ny fahadisoana goavana de goavana indrindra de ny manapa-kevitra eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Misola n'Andriamanitra. I Abrahama de nanapa-kevitra hisola n'Andriamanitra ka de niteny Abrahama manao hoe zaho izy a de zao ny fanapa-kevitra ny Andriamanitra satria ianao tsy manome mihitsy, efa ela loatra ny entasako anao. Noho izany manapa-kevitra androany ara-pandrenesako anao ny hevitra tapaka ty anatin'ny saiko fa anankiray amin'ny atao tranoko ato no andova. Gaga Andriamanitra riavana, gaga Andriamanitra. Nahoana loatra ny te manapa-kevitra tahaka an'izany. Zany efa niteny anao na ela tahaka ninona azy, misy tenin'Andriamanitra riavana amin'ny teny hoe fa na de ela azy Andriamanitra, na de mitaredretra azy Andriamanitra, mbola ho avy izy. Ny fisalasalana raha malalo de tsy mitondra fitahiana ho anao na oviana na oviana. Ny fisalasalana eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra de tsy mitondra fitahiana ho an'ny olona na oviana na oviana. Tadidio fa ny lehilahy no lakile ny fitahiana eo amin'ny ankonana. Ao amin'ny lehilahy ny lakile, ao amin'ny ray mpianakaviana ny lehilahy no lakile ny fitahiana. Miankina amin'ny finoan'ny ray lehilahy ny fitahiana ho an'ny ankonana. Rehefa tsy nahandry Abrahama fa ny salasala ka nitenen'ny vadina, io izy ny mpanompotsika, io mpanampy atsika atao trano, mandehana mandry amin'io, tsy maninona fa zay zaza mivoaka eo. De io zany, efa io zany izy andray aolakolatsika zany. Rehefa tratra ny fijangajangantsika, rehefa tratra ny fisalasalantsika de aolakolatsika ny tenin'Andriamanitra drotsika, ka efa zay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy riavako. Tsy misy sitrapon'Andriamanitra azon'ny olona aolakolaka zany. Fa ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de ozy izy izay ateraka ao avy amin'ny sitrapoko Andriamanitra zany. Zay ny tian'Andriamanitra tenenina. Zay ateraka Abrahama avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra, avy amin'ny planin'Andriamanitra, avy amin'ny programan'Andriamanitra. Izay no mandova. Fa tsy zay ao an-tranon'ny Abrahama araky ny fisalasalany Abrahama sy ny planin'Andriamanitra sy ny sitrapony Abrahama. Vokany fatatsika tsara zany tantarana zany atao Ismaël sy Isaka zany. Fatarana ka mifandrafy hatramin'izao tsika miteny izao. Ny fisalasalana riavako malala. Ny fisalasalana raha malala eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra. De tsy tondra fitahiana ho anao sy ny taranaka ao naoviana izany. Tepoka manaraka. Ny antony mahatonga ny sakany eo amin'ny fitahiana, mahatonga ny fiainana ara-panahintsika tsy mety miakatra mihitsy kanefa ohatrany mamaky baiboly ihany. Ohatrany makany am-piangonana foana. Ohatrany mivavaka ihany. Fa maninona ny fiainana ara-panahintsika tsy mety miakatra mihitsy fa ny eo ihany ny eo. Fomba fijery omaly ihany ny fomba fijery androany. Ary raha fomba fijery omaly aza mety mbola tsy maninona, fa fomba fijery fakomaly mihitsy no mbola hoentina androany ihany, ary mety mbola hoentina rampitso raha tsy mitandrina ianao. Fotoana lava ny tiako teneninanao amin'izany hoe fakomaly, omaly androany sy rampitso zany, fa manohitra anao ny amin'ny hoe le zavatra efa lasa mbola hoentinao androany, ary mbola hoentinao amin'ny avy ihany. Anisan'ny fisakana amin'ny fitahiana sy ny fiainana ara-panahy de ny fomba fijery voafetra. Fomba fijery voafetra tahaka ny hoe fomba fijery ao anaty lavaka de ao ihany, tsy mahita ninona fa tsy ny ao. Raha malalo na tonga ny Abrahama ange lavo tao anatina fijangajangana, lavo tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra, de satria voafetra loatra ny fijery ny Abrahama, tsy nivoaka tao anaty lahy izy.
ny lay de le fomba fijerinao fotsiny am'izao ianao io fotsiny ny anay ny fomba fijeriko de zao tsika mondra ndray rehefa mahazo an'le zay za zany mihitsy ny anay de foatra zao mihitsy zay ndray de ohatran'zao mihitsy ka zay raha tsy atsy mihitsy ny vavaka ohatrany tsy mety aminay zany zany natao hoe fomba fijery anaty lay Andriamanitra de niteny tamin'ny Abrahama mivoa ao anaty lay ao ianao mivoa ivelany lay i Abrahama zany de tao anaty lay foana ny hitan'ny Abrahama de ny lokon'le lay ny hitan'ny Abrahama de ny zavatra tao anaty lay tsy mahita ninina mihitsy Abrahama rehefa tsy mety mivoaka ao anatin'ny faritra voafetitra ianao rahalahy malala voasakana ny fitahina androany mba tehteny ianao an'izany fa ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ry Abrahama mivoa ivelany lay ary rehefa nivoaka Abrahama noho izay tenin'Andriamanitra zay noho izay tenin'Andriamanitra zay tenin'Andriamanitra no miteny taminy hoe mivoa ivelany lay aoka tsy piana tsara fa tenin'Andriamanitra no tokony mandrisika anao mandeha lavidavitra kokoa amin'ny finoana ry havako malalo ny lay atsika ngedy izao ozy ianao hoe za rehefa mipetraka de rehefa mivavaka de mitsangana sy mipetraka ihany ny mahazatra tsy zatra n'zany mandoalika zany mihitsy mivoa anaty lay mivoa ivelan'ny lay raha malala ny fivoahana ivelan'ny lay de manao zavatra mihoatra lavitra noho ny nataonao mahazatra anao nisy fotoana moa de mba nampianatra manao hoe raha tianao ny tena azo ny fitahian'Andriamanitra de manaovany tsy fanao fa hitany tsy fahita ianao rehefa avy eo ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jeremia 3:7 antsoia de hovaliko ianao areko zavatra lehibe sy sarom-patarina zay mbola tsy hitanao mihitsy mba azahoanao zavatra mbola tsy hitanao amin'Andriamanitra de tokony manao zay zavatra mbola tsy fanaonao mihitsy ianao zay le mivoaka amin'ny lay zay no mivoaka ivelany lay ry havako ny lay de mamelatra anao fahitana mihoatra lavitra no zay hitanao ny ivelany lay rehefa tafavoaka ny lay Abrahama de ozy Andriamanitra tafavoaka ianao zao ozy izy jereo am'izay nikitana jereo nikitana ny andrandry Abrahama vo ny andrandra fotsiny de ozy Andriamanitra isao am'izay reo ozy izy raha mba voisanao ve reo mba isao raha mba isa azy ianao fa ny aiky tongotra matana ny Abrahama tsy mahisakitana fa izany mahisakitana de ozy Andriamanitra mitovy amin'nisany reo ozy izy ho tahaka zany ny taranakao zany hoe zavatra mbola tsy hitany masonao mihitsy no aseho an'Andriamanitra anao rehefa mivoaka ny lay ianao raha la malala amin'ny tompo misy zavatra nahazatra anao tao anaty lay araka nyteneniko anao tao ny ohatra rehefa mivavaka ianao de mitsangana de mipetraka de mitsangana de mipetraka mandritra ny adiny roa ozy Andriamanitra aminao mandolia anao rehefa mivavaka mandolia anao rehefa mivavaka andramoka izaho fa tsara Jehova Jesosy Kristy tompo ry ava natao Getsemane nandoalika ny vavaka mety tsy fanaonao zany fa ozy Andriamanitra hoe mila manao an'izany ianao mivoa ivelany lay tiany mpanao salamo hiderako anao ny tanako amin'ny fanandratako ny tanako mety tsy fanaonao zany mivoa ivelany lay asandrato ny tananao mivavaka amin'Andriamanitra mitondra fitahina ndraindray ry havana ny fitahina dia voasakana noho ny fijery voafetra loatra ny fijery mpivavaka ry havana amin'izao fotoana izao ka mahatonga azy de ny eo ihany ny eo tamin'ny taona 7 ihany mbola ty amin'ny taona 2 ry havako malalo tsy mitondra fitahina ny fijery voafetra ao anaty lay
zava-dehibe gahaza sorena na de misy andotra ry dadarabeo aza de misafoka ifoafoa vitan'olona hay vinanina fa ny andronao tsy mahainao arbina da mavitanao ary ireo tapakazo fizato endrikao to vo maika malazo na mievero ori dadarabeo ireo tapakazo tandrokomy temoty alaina iray tanàna sainao ambakaina ianao mpanasitra nanefa marary ny fiainanao aza tsy lavorary na mievero ori dadarabeo fantatry anao fefa miferinay ialeto antany de tsisy antenay na filay fitsarana tsy misy sikidy fa jesosy rely no masy mandidy fantatry anao fefa miferinay ialeto antany de tsisy antenay na filay fitsarana tsy misy sikidy fa jesosy rely no masy mandidy ifisy izo ao mitarika ny fiosiako no nampahery atsika teo tamin'n'era hoe dadarabe mila mivoaka ny lay feny fanimpotsampy oka zay ny fanimpotsampy mivoahan'lay fahitahanao Andriamanitra manaraka zany anisany tsy mitondra fitahina sakana ny fitahina fitombona ara-panahy de ny tsy fatokisana ny teny avy amin'Andriamanitra mazana indrindraindrindra isika malagasy de ny teniny maty no atokisantsika kokoa no ny teniny velona magaga mihitsy zany driavana tena mba zavatra magaga rehefa ny ray aman-drenitsika no manafatra ka maty ilay ray aman-dreny de tena averintsika foana io teny io matetika ka zao ny teniny maty any fandevenana moa matetika de misy an'izany foana ka zao ny teniny maty ka zao ny teniny maty averina foana zany ny baiboly ravana de mampianatra atsika tsy anaraka teniny maty fa ny teniny velona ny tsy fahatokisana ny teny avy amin'Andriamanitra velona fa fifikirana amin'ny teniny razana zay maty no mahatonga atsika tsy mahazo fitahina ary mahatonga atsika ny fiainana ara-panahintsika tsy miakatra velively fa ny eo ihany ny eo tady tiory avako malala fa ny lehilahy nataon'Andriamanitra anitatra finoana ao amin'Andriamanitra ny lehilahy mataon'Andriamanitra ho lakile ny finono ny fianakaviana ny ankonana ny lehilahy ka rehefa ianao tsy matoko ny tenin'Andriamanitra fa ny teniny maty foana no atokisanao de tsy teraka fitahina ao anao zany androany ny tenin'Andriamanitra de tonga aminao mivoa ivelan'lay de nitondra azy nivoaka teo ivelan'lay izy ka nanao hoe jereo angeny lanitra ka isao ny kitana raha mahisa azy ianao de ho izy taminy ho taky zany ny taranakao ry avako malala mila mijery lavitra isika mila mijery lavitra isika eo anatrehany zany tenin'Andriamanitra izany mivoa ivelan'lay ny tempoka anankiray manaraka zay mba tiana ho resana aminao androany ny amin'ny hoe sakana goavana ny amin'ny fitahina sy ny fitombona ara-panahy de ny tsy fetezana ateraka indray raha io tenin'Andriamanitra zay nivakitsika io ry havana no jerentsika de ozy Abrahama hoe zao ny fanapa-kevitra ozy izy anankiray amin'ny atao tranoko ato no mandova zay no mandova ozy Abrahama satria anao ela loatra mahavita amin'ny teny mihitsika rehefa ela ny valim-bavaka rehefa ela mantsy ny valim-bavaka de lasa misalasalitsika ka eo anatriany zany tenin'Andriamanitra zany ry havana de ozy Jehovah Andriamanitra ny teny taminy hoe zay no hevitrao zay
fa ny hevitro de tsotra ho zay Andriamanitra dra tsy miova amin'ny hevitro mihitsy, tsy mandovanao zany, fa izay aterakao dia izy no mandovanao. Inona no hevitro ny hoe zay aterakao? Ny hevitro ny hoe zay aterakao de zay ateraka Abrahama araka ny planin'Andriamanitra sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, zany no mandova. Ry havako malala, tsy izay rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano sy ao anaty lay no mandova, fa izay ateraka no mandova. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de zao: zay ateraka ao araka ny sitrapoko izy Andriamanitra, zay no mandovanao. Ka afaka miteraka ianao na ovaovainao aza ny sitrapon'Andriamanitra, atsika ne manovanova sitrapon'Andriamanitra ho andray. Solafaka tsika ny am'izay misy atsika jotsika ka zahay ny sitrapon'Andriamanitra ko. Solafaka tsika zay any amin'ny aliantsika jotsika, ka de ataona fa efa zaza de efa teraka iny ka de tsy maninona fa de zay sitrapon'Andriamanitra. Za te teny aminao tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa sitraponao. Andriamanitra de miteny amin'ny Abrahama manao, miteny amin'ny Abrahama manao hoe tsy andovanao zany, na iterakeo ary ianao tsy mandova izany, fa izay aterakao no mandova. Teraka Ismaela, zanaky Abrahama tamin'ny Agara. Fa ny hevitr'Andriamanitra tsy miova, tsy io no mandova ny fiainana mandrakizay, tsy ny taranak'io no mandova, tsy avy amin'io ny teny fikasana, fa izay aterakao araka ny sitrapoko sy ny vady zay nomeko anao. I Agara de tsy vady nomen'Andriamanitra ny Abrahama, fa mpanampy tao an-trano. Zay no miteraka ny Ismaela. Fozy Andriamanitra hoe tsy zay ka, tsy zay le programa. Aza ovaina ry havako ny programa, aza ovaina ny programan'Andriamanitra na ela zany valim-bavaka, fa izay ateraka ny tsy fetezana hateraka indray de miteraka sakana amin'ny fitahina. Be dehibe ny olona mivavaka, fa tsy mety ateraka mihitsy izy vokany tsy tonga mihitsy ny fitahina ao anatin'ny tokantrano. Averiko tsara, be dehibe ny olona mivavaka, fa tsy mbola nateraka indray izy, tsy tonga mihitsy ny fitahina. Ary raha fitahina ihany moa ry havana mbola tsy tonga, mbola eo ihany zany, fa le fandovana ny fiainana mandrakizay mihitsy ny tena olana. Ary tadidio tsara, fa raha mbola tsy nateraka indray ny ray mpianakaviana, mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, fa mbola mpivavaka tsotra, sarotsarotra ry havana ny ahatonga ny zanaka ao anaty tokantrano ho ateraka indray. Tsy fantatro aloha ny fomba fandresen-dahatra ao ry havako malala, raha malala, fa ny an'Andriamanitra de zao: raha tianao ateraka indray ny zanakao, enao lehilahy ray mpianakaviana, meteza ateraka indray. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mandovy zany, fa izay ateraka ao, zany no mandovanao ozy izy. Tandindon'ny fiainana mandrakizay ry havana ty tenin'Andriamanitra ity, ny amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Zany hoe tsy zay rehetrarehetra ao anatin'ny trano, tsy zay rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana no mandova ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay ateraka indray no mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mivoan'lay raha malala, meteza ateraka indray, fa rehefa nivoaka n'lay Abrahama, tonga de nanginy izy, tonga de nanginy Abrahama. Fozy Andriamanitra hoe voisanao ve nkitanao izy izy, mitovy am'zany ny fitahinao anao. Misy fotoantsika ry havako, tsy mety to mivoaka n'lay, le mety amintsika foana no ataotsika, le zavatra fanaotsika foana zany no atao hoe routine. Fozy Andriamanitra hoe mivoa am'lay, mivoa am'lay. Raha te azo fitahina mivoa am'lay, manaova zavatra hampanaovin'Andriamanitra anao, raha malalo mety iza hivoaka ivelan'lay, fa zany no mitondra fitahina ho anao zany, ary hitombo ny fiainana ara-panahanao. Fa ny programan'Andriamanitra aminao de ny andova ny fiainana mandrakizay, zay ateraka indray no mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mety mivoaka am'lay, ivelan'lay, no mahazo ny fitahin'Andriamanitra, mahatokisa ny teny avy amin'Andriamanitra. Aoka atoky hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra ianao ry havana, fa tsy fikitra amin'ny teniny maty, ny teniny razana. Za tena miteny amintsika, raha razana ry havana ny resahana, tsy ampafiry ny Mosesy sy Jakoba sy Abrahama nge ny razantsika ireo fa maninony Andriamanitra ny tsy manosika anao mivavaka amin'ny Abrahama na i Jakoba na Isaka na i Solomona, manino izy ny tsy mandrisika anao mivavaha am'ireny, fa reny ny razana malaza indrindra amin'Andriamanitra. Tsy mandrisika anao mivavaka am'zany izy,
tsy mandrisika anao koa izy zany mivavaka am'razanao zay mamalagasy anao tsy mandrisika anao am'zany Andriamanitra satria tsy mitondra fitahiana ao anao zany itaro ny fijery avana tsy mahita fa tsy ao anatin'nylay foany mandritra ny 12 volana de nylay foana ny tenenina mandritra ny 10 taona de le lay foana ny tenenina tsy mahita nininina mihitsy meteza ivoaka ny lay mba tsy ho voafetra ny fomba fijerinao ary indrindraindrindra atsahary ny fisalasalana rahalamalala fa ny tena lehilahy tena mijoro amin'Andriamanitra de zao tsy misalasala zany rehefa miteny Andriamanitra hoe hotahiko ianao eny Andriamanitra hotahinao ary matoky ianao hatramin'ny fahafatesanao Andriamanitra satria fantatro fa ianao no mitahy vokatr' zany notahiny Abrahama teo amin'ny fiainany zany ny fitahiana ry avy zany ny lalàna ny fitahiana fa tsy horakoraka any anatina fivavahana tsy zany ny lalàna ny fitahiana fa ny fitombom-panahy ny lalàna ny fitahiana raha ny baiboly ry avako malala fa tokisana ny tenin'Andriamanitra no mitondra ny fitahiana ny fijery mivelatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fietezana mivoaka ny lay rehefa tsy mety mivoaka ny lay ianao ry avako malala manota ianao farany tadio tsara tao anaty lay ingeny nanontany Abrahama tao anaty lay ingy izy nanota rehefa tsy mety mivoaka ny lay ianao de manota ianao farany meteza ivoaka ivelan'ny lay ampisehoan'Andriamanitra kely ianao ho hitanao kely zany fitahian'Andriamanitra any mitovy amin'nisany kitana ny fitahiananao rehefa nivoaka Abrahama niaiky Abrahama sotranao Andriamanitra aivela fomba fijeriko teo ka voafetry fa ankehitriny mahita hoe tsy voaisako ny kitana hotahina aho zany hotahina ianao raha lehilahy hotahina ianao raha lamalala na eno ny ty tenin'Andriamanitra ty fa saingy zao itary ny fomba fijerinao amin'Andriamanitra mamaky baiboly isan'andro ahitanao ny atao hoe tena fambaran'Andriamanitra ao anatina baiboly anao manokana meteza ianao ivavaka tsy mitovy amin'ny fomba fivavaka ao tamin'ny 10 taona lasa tsy fotoana fatoriny zao raha lamalala tsy fotoana fijaronana anao anaty lay fa fotoana fivoahana ny lay ahitanao zany voninahitr'Andriamanitra izany Jesosy Kristy tompo rahalahy de namoaka ny lay vehivavy teo amin'ny fatsakana sikara tao anatina lainy ny fomba fijery tena voafetra sy fahazarana lava aminay ozy izy aminay Samaritana de tsy maintsy amin'ny tendrombohatra ry no mivavaka zay aminareo jiosy ozy de tsy maintsy any Jerosalema ianareo no mivavaka lay zany rahalahy lay zany ry avako malalo tsy maintsy atsy tsy maintsy zao ny fanonona tsy maintsy tia ny fomba fanao an'izao lay voafetra ozy Jesosy miteny tamin'io vehivavy io androany ara vehivavy de miteny aminao Andriamanitra de mitady mpivavaka marina mifanasy ny famarinana satria Andriamanitra dia fanahy zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka mifanasy ny famarinana tsy voatery amin'ny tendrombohatra io tsy voatery any Jerosalema naiza mivavaka amin'Andriamanitra mifanasy ny famarinana Jesosy Kristy tompo de namoaka ny fariseo tao anatina layana fiatsarambelatsy mila mivoaka am'zany ry avako malala ny mpivavaka ny lehilahy mila mivoaka am'zany raha te azo ny fitahian'Andriamanitra ianao ry avako malala manana lalana maro anao Jesosy Kristy tompo amoananao am'zany layany zany hoe tsy fahitana lavitra izany ary ny fijery voafetra ny tsy fahatokisana ny teny avy amin'Andriamanitra de tena sakany matokisana ny tenin'Andriamanitra aza ny tenin'ny maty fa ny tenin'ny velona tokisana mahireza indrindra itahanao Andriamanitra ary ho fitahiana tokoa ianao zay nandrehana zao tenin'Andriamanitra zao dia mampahiry anao ary avako satria tapitra ny fotoanantsika mampahiry anao hoe meteza hotahian'Andriamanitra ary meteza hiakatra ny fiainana ara-panahinao atombotra ny andro mahireza raha lamalala amen ivavaka isika voninahitra ho anao Jesosy misaotra indrindra fa noho ny fahasoavanao ny maty toy izao anay ary de misaotra noho izany teny zany satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara tokoa ianao misaotra tompo amen nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany solofo raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirahasoanao ho tahian'Andriamanitra indrindra
See